fa mahakasika indray kosa raha ny raha ditany seny nanisana hatrany no anoizatsika ny izao fampahalalam-baovao izao tsy prescription acquisitive izay fangatahana tany amin'ny fanjakana taorian'ny fanamatisana molaly azy mihoatra ny roapolo taona no paikady araka ny lalàna nentin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara na ivora olodina fangatahana désaffectation kosa na famerenana ny tany amin'ny fanjakana no ataon'izy ireo ahafahana mampiditra ny fangatahana ny tany fanazavana misy kokoa ary fa désaffectation zay voalaza ny lalàna no ampiako fatritsika eto amin'ny lalàna valo sy roa arivo tsipika ohatra 7 tamin'ny 13 jolay valo sy roa arivo zay milaza ao amin'ny andininy fa 7 mba ianaran'ny mpisolo vavy io zany fa ny anazy any ampianalina ny ainy matetika le niarolona pikrevy na mikiaka riatsy hafa fa ny lalàna fananatany zay ainay io a le lalaka io ny andininy fa 7 aloha mba laifi sary io voalazan'io raha tika miteny gasy de mazava ny tany natokana ho ampiasain'ny ministera ka tsy natsiny fanamatisa am'lalina nitrimotimy taona dia azo esorina aminy na désaffectation ahoana ny fomba anatanterana an'izany araky voalazany andininy fa 17 de aloha mba ampianaritsika de zay tsika vahoaka tsy mitsolo vava tsy de mahafantatra lalàna ny fananatany de ao amin'ny andininy fa 17 na ny ministera amisahana ny fanajarinany tany sy fitantanana sy ny fampandrona teo aloha na zay ministera miandraikitra ny fobe ny fananatany manatanteraka an'io na ny domaine manatanteraka an'io zany io manao constatation de mise en valeur hoe tena tsy misy tokoa na le olona ny afaka mangataka ary ny am'tidy fampiarana ny lalàna ao amin'ny article 14 de mbola aseo koa milaza mazava tsara fa inona no atao hoe tsy lain'ny ministera ny tany iray atao hoe tsy lain'ny ministera ny tany iray na est reconnu inutile au ministère qui le détient de na tsy nanaova ny fanamatisa am'lala na tsy nampiasainy araky ny nanomezana azy an'le tany fa misy trano efa trano be 10 taona de 10 taona ny teo ny nataonay de fampiarana ny lalàna zay tsy zay ny nandany azy fa lalàna efa nisy teo amin'ny désaffectation fa zay tsy nanao prescription acquisitive ka reta izy vahoakytsika de zay kaboraraka tany anina de azy ny azy fa manomboka zao fotsiny kosa efa zay ny zavanisy na izay parlementaire no manova lalàna na ampiarina lalàna efa misy fa maria fa tsy mpanao politika nidina teny fa solom-bava mboka Madagasikara